Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va au diable. Vidéo nakare nyanti zengi mikaski les 50 euros. 50 euros ni vlanko igny diava kwaby foyeko zigny fa tindriko zigny fa igny zegny ny eritreretiny jirinaka andeha agnanaovako challenge fa kanefa zegny nisy namosavy zegny le challenge tsika de nanjary karaha igny fa nono zegny le 50 euros ni vlanko foyeko tindriko amin'ny fonaka. Donc, za zegny nandiniky ino moyen mety ataoko vlanko agnamezako euro 50 euros ty. De nandiniky za de za amin'izay nivolagna hoe za hagnano live soit izy amin'ny TikTok soit izy amin'ny Facebook fa anjaranareo zegny mifidy izy koa amin'ny TikTok maromaro zegny amin'ny commentaire amin'ny TikTok za magnano izy, izy koa zegny amin'ny Facebook maromaro amin'ny commentaire ataoko amin'ny Facebook fa tsisy raha maro zegny raha tadiaviko agnatiny. Za magnapetraka question 10 en direct de anareo amizay kiny mamaly zegny mavaly voalohany mahazo 50 euros, zegny mavaly faharoy mahazo 20 euros. Zegny izy. Question naka zegny 10 question ndepetraka fa question aby io zegny raha mikasiky za misy ny raha personnel naka, misy zegny ny raha agnatin'ny page naka ao mikasiky hiranaka. Donc anjaranareo amizay zegny jeudi anareo fa maregny zegny anareo zegny misy intéressé mizaha karakory nino fa karaha ty condition naka olo abonné fo mavita mi participe amin'ny raha io. Anao koa tsy abonné anao tsy mavita mi participe même si anao mamaregny question jiaby anao koa zegny tsy abonné zegny anao zegny tsy mavita mi participe. Dikan'zegny raha ataonao voalohany si t'es pas abonné tu t'abonnes. Izy koa zegny amin'ny TikTok agnanaovako izy amin'ny TikTok agny anao misabonné. Izy koa zegny amin'ny Facebook zegny za magnano izy amin'ny Facebook koa zegny anao misabonné. Donc anao zegny zay zegny les règles naka hoe anao zegny mila misabonné en page soit en Facebook soit amin'ny TikTok zegny antany agnanaovako live. Fa anao koa tsy abonné aminaka anao même si anao namarigny anao zegny tsy mahazo les jeux. Voalohany mamarigny vlanko mahazo 50 euros, le faharoy mahazo 20 euros. À la base zegny 50 euros, mais cette fois-ci zegny izy ataoko misy premier misy deuxième. Zay zegny agnanaovantsika izy. Donc za zegny miambigny commentaire anareo ahaizako hoe ataoko amin'ny Facebook izy sa ataoko amin'ny TikTok. Daty amizegny imbiagnatsika magnano izy comme ça zegny anareo zegny mavita mi se préparer. Fa question andeha petrako ndraiky anareo tsy mahay fa izy fo zegny misy ny personnel de misy koa zegny ny professionnel, c'est-à-dire zegny amikasiky page naka ao zegny. Izy koa zegny anao tegna hoe olo magnaraka za enao zegny question jiaby andeha poseko ty tsisy problème fekiny tsisy tegnategna aminao feky zegny le izy. Donc zay zegny anaovantsika izy. Datinazy amizegny nianty mardi ataotsika vendredi zegny izy ataotsika vendredi midi. Non, ataotsika 13h parce que za mangalazanako midi, donc ataotsika 13h vendredi rendez-vous tsika amin'ny soit TikTok soit amin'ny Facebook amin'ny page naka. Amin'ny TikTok izy Kesha Gasy, amin'ny Facebook izy Kesha officiel. Donc rendez-vous tsika zegny vendredi 13h. Fa za miambigna anareo magnambara za est-ce que izy andeha ataotsika amin'ny TikTok sa ataotsika amin'ny Facebook. Aussi mety magnano na olo andafy na olo à Madagascar samby mety mi participe. Donc voilà, gros bisous. Diavy comme na zegny raha elf chimaro bakô tsy sarotry feky ny question. Donc abonnez-vous, miabonné nareo sanja karaha igny kofa avy le tegna izy anareo fa abonné fa miambigny question fo anao fa tak 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 amin'ny clavier. Voilà.